ary tahaka izay koa teo amin'ny andiany faharoa samy nanao kopy daholo fa ny mahasamihafa ity kopy ataon'reto 12 mianadahy zay mbola tavela eto amin'ny suprématie and perfecta ireto dia ny teknika satria ekena fa samy nanao kopy ve ohatra ny mpianatra teo aloha sy zareo zay tavela fa ny teknika hitondrana an'izay kosa no tsy mitovy ary miditra tanteraka any amin'ny mematianina trany ny fampianarana tsy maintsy ilaina moa ny bazy ilaina le hoe bazy ho fatariny ny mpianatra tsirairay avy zay step by step anazy zay vao miakatra meambombony mandrapatonga any amin'ny tena professionnel sady aingana no tsara zany. Eto dia ireto mpianatra ireto indray no mijery zany ny teknika na kopy zany hoe anjara manao étude zany hoe raha tahaka an'izao ny zone zay napetraka ny mpampianatra dia manahoana ny fanaovana an'izay kopy V dégradé zay zany le ho atao eto kopy V dégradé dia omena azy ireo ny étude an'izay hoe ahoana ny fomba fitondrana azy hojerevana mihitsy zany hoe atraiza ny fahaizana mijery sary atraiza ny fandiniana arak'izay efa zavatra efa nampianarana dia ilaina zay amin'ny maha professionnel andeha ary hojerevantsika hoe manahoana ny hevitra reto mpianatra tsirairay avy reto amin'izay fanontaniana apetraka amin'izay hoe ahoana ny teknika atao hitondrana n'izy tia raha anao coupe V dégradé anareo dia manahoana ny fomba anaovanareo azy. Samy manan'olona zay moa zany izy rehetrarehetrareto. Michel moa zany eto no maneho ny hevitra voalohany mahakasika an'izay hoe ahoana ny anaovana an'ilay coupe V dégradé satria samy mamoaka hevitra ireto mpianatra ireto mialohan'ny amezany mpampianatra ny atsipiriany mahakasika ny fomba fanaovana azy. Marihana fa efa nanao coupe V zareo rehefa nanao dégradé ihany koa fa tamin'ny fomba hafa ny nanaovana an'izay. Fa eto indray dia tena teknika le tena mahainga anazy sy mahatsara azy indrindra no ataony reto mpianatra ireto. Tato nakabazy dia aty indray zao dia ato amin'ny côté zany no manomboka indray fa amin'ny dégradé. Dia samy mandinika sy mieritreritra moa ny tsirairay avy anjarany Jessica indray zao no manana ambara mahakasika an'izay fanontaniana izay. Rehefa ilay mitondra makany aloha dia asiana ongle dia rehefa ilay makany aty aloha dia tosomary tsy mahitsy be dia avy koa tosomary misipilina kely asiana ongle na fanivary. Tena tsara ny fahaizana manao étude zany raha ohatra ianao ka hiditra amin'ny monde professionnel amin'izay resaka hoe asa taovolo izay. Anambinina indray moa zany zao no manana ambara ahoana indray ny hanazavanana ambinina ahafahany mitondra an'izay hoe coupe V dégradé izay zany. Eto ny mpampianatra dia mbola tsy manoro mihitsy aloha fa samy mitady ny teknika ireto mpianatra ireto. Raha hoe raha makany lehibe dia ohatran'ny hoe zay no filazana rehefa nampaka ny volo zany ohatra hoe zany ty dia ohatran'ny hoe raha hoe akale endrika be zany ohatran'ny hoe talina zany. Mba ahafahana mahazo tsara ilay zavatra tiana atongavana ao anatiny ity fanaovana coupe ity moa zany dia afaka mandray volo mihitsy ireto mpianatra ireto manambara ny heviny hoe ohatran'izao ny tokony hanaovana ity raha toka hanao an'izay coupe V dégradé izay isika dia manazava arak'izay zany Jessica. Alaina ohatr'izao fangalana raisina dia atao manaraka an'ilay atao ry Efa hoanina zao ilay izy ny ka azoko relaka ohatrany zao hoe aka ny anankiray atao mariky ity zao dia hoentina makaty velo zany eo alaitsika dia amoloso dia asiana ongle dia tanana atao miponta rehefa manety an'ilay izy atao ohatrizay hatrana trano ohatrany hoe zao hoe makany ity aloha za
dia misy angle anankiretina nanty dia ohatr'izay koa ny dia misy angle hafa ndraikana izay ny fomba fanaovana an'izay eo amin'ny tapony izay dia nampitoviana tsara ny volo mitovy tsara ilay volo tsy misy mahasamy hafa anazy dia tsara be mivoakany dia anjara nreto mpianatra reto indray zao ny pratika an'izay zavatra ainy sy ny anarany teo izay. Dia tahaka an'izay ny formation izay nataon'izy ireo nianatra makasikasika ny momba ny fanaovana coupe fe dégradé indray izany hoe efa nanao izy ireo fa mbola le base zany anomena azy fa teto kosa dia tena teknika le farany tsara farany aingana no nomena reto mpianatra ireto dia mahafinaritra mahita an'izay fampianarana izay satria samy mikarokaroka ny mpianatra tsirairay avy mialohan'ny amezana tena teknika mba hiasa saina tsara izy ireo marihana fa ity kilalao step by step saison 1 ity dia formation mahakasika ny fanaovana taovolo no ataon'ireo mpianatra ireo 420 mianadahy moa zareo tamin'ny voalohany fa efa nisy ny lasa nody no ny amin'ilay tsy tafiakatra midingana manaraka dia 12 sisa no tavela eto amin'ny supremacy imperfect mazava zany fa efa madiva ifarana ity step by step saison 1 ity dia tsy maintsy hiditra any amin'ny step by step saison 2 isika ho anareo ny tokantrano any ny step by step saison 2 dia araka ny efa fantatsika fa mahakasika ny resaka onglerie sy maquillage zay zany ny step by step saison 2 ho an'ireo zay tsy manana asa ihany no miditra ao anatin'izay formation izay no afaka mandray anjara amin'ity lalao ity zany dia ho an'ny tsy manana asa nefa koa tena tia an'izay resaka asa onglerie sy maquillage izay fa amin'izao aloha tsika dia mbola mamaraparana ny fifaninanana ao anatin'ny step by step saison 1 izay mahakasika ny resaka taovolo dia andeha aroarahantsika aloha ny fampiaran'ireo mpianatra any lesona zay nomena azy teo satria teo izy mbola nomena lesona nampianarina hoe ohatr'izao ny fanatanterahana ity coupe zay ho ataonareo ity dia izao indray kosa dia ampiatra an'izay ireo mpianatra ireo manahoana indray ny fampiarany azy dia andeha ho arahantsika indray hoe atraizakatraiza ny fampiaran'ny lesona manahoana ny résultat azo dia manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Dia mampiatra amin'izay ny fampianarana izay nomeny ny supremacy imperfect teo ireto mpianatra ireto amin'izao fotoana izao ny tanjony eto zany dia hanao coupe fe dégradé dia samy manana ny départany ireto mpianatra ireto raha araka ny hitantsika izao dia mandeha tsororoa izy ireo misy antony mihitsy matoa hampandehanana tsororoa tahaka an'izao izy ireo satria mbola voafianarana vaovao indray iny natao iny dia afaka mifanoro zareo mifamerina zany ny saina hoe ohatran'izao le izy fa tsy ohatran'izao fa ho avy ny fotoana indray zay tsy maintsy hanaovan'izy ireo tsirairay avy satria par personne mihitsy ny fifaninanana fa tsy hoe izy anankiroa no hifaninana amin'ny ekipa fa mandeha tsirairay ary zay rehefa any amin'ny examen ihany dia tsy maintsy mandeha tsirairay izay fifaninanana amin'ity kilalao step by step ity izay dia eto aloha zany dia mbola mandeha tsororoa zareo mampiatra n'izay nampianarina teo ahoana ny fahazahoana ny lesona amoahana ny volon'ilay olona ho tena tsara. Raha ny fampianarana atao amin'ny supremacy imperfect dia tsisy atahorana mihitsy satria tena hoe mampianatra amin'ny atsipiriany ny mpampianatra ary tena malalaka be ilay fametrahana fanontaniana ho an'ireo mpianatra ireo ny mpampianatra moa mbola mandalo eny foana rehefa misy zavatra tsy azo fa matoa zany tsy miantso ny mpianatra dia azony zareo daholo zany ny fampiarana izay fanaovana ny coupe izay
dia makeny ny mpampianatra mameno teknika raha misy olona somary sadakaidakatra kely amin'ny fanatanterahana le zavatra nampianarina dia manamafy ihany izy aloha fa hafa mantsy rehefa any amin'ny examen dia maha examen azy tsy misy tsony ny fanoroana, tsy misy tsony ny mandeha anakiroa hoe miaraka ny mpianatra anakiroa fa mandeha tsirairay rehefa any amin'iny examen iny. Eto moa zany dia miankina amin'ny volon'le olona ny mahatonga ny zareo hoe ny sasany efa misintona brochine, ny sasany tonga dia manao coupe satria miankina amin'le qualité an'le volo, typan'le volo no ahafahana manatanteraka ny coupe avy hatrany na tsy. Ny zava-dehibe moa dia ny fahitana n'ilay mpianatra manaraka ny toromarika rehetra, tsy mbola any amin'ilay résultat aloha ny jerevana hoe vita ve ilay izy sa tsy vita, fa ny tena zavatra jerevana voalohany dia nampiarina ve ilay teknika nomena nanaovana an'ilay volon'ilay olona, fa tsy hoe vita fotsiny ny finition an'ilay volo dia tazana ohatran'ny tomety izy rehefa tazanina nefa ny teknika tsy narahana. Dia izay zany tena tsy mety ato amin'ny suprématie imperfect, fa mila manaraka tsara ny fampianana izay mena ireto mpianatra ireto satria isika mitady olona ho matianina dia amin'izay hoe mamatianina izay dia ny toromarika ny mpampianatra no arahana fa tsy ny saina sy ny eritreritra, fa rehefa tonga indray ny fotoana efa tena matianina ianao dia mety manana indray ianao ny hoe maha-rapidité anao fa tsy miala amin'ny teknika kosa izay nomeny ny suprématie imperfect. Mifandimy moa zany ny fanaovana ny asa ho an'ireto mpianatra reto, tsy hoe ny iray foana no manao fa tsy maintsy mifandimy satria saminy hanao examen mantsy ny atsoatsy indray dia isy ny examen fifanitsanana mba hafana miakatra ho any amin'ny dingana manaraka. Ary eto tsy maintsy manezanezaka kely ny mpianatra satria nisy an'izay andro vitsivitsy izay tsy nianarana izay dia mila mahay mandray haingana ary mila rapidité satria efa mba miakatra kosa le niveau dia tsy maintsy mandeha malakilaky amin'izay zany amin'ny fanatanterahana ny asa. Farany zavatra tazana sy hita aloha dia hita mihitsy ilay fivoarany raha ny hainga tany amin'ny départ voalohany izy ireo izay misadaikatra be na mandray an'io volo io na ataontsika hoe mamatotra an'io volo io ary dia ankehitriny kosa efa hitantsika any tokantrano any ilay tanana somary efa kingakinga amin'ny fanaovana izay na ataoko hoe mitazona ny hety ary efa tsy dia manasarotra intsony any ny mitazona hety miaraka amin'ny fihogo izay, fa tena hita zany ny fivoarana tao anatin'izay 7-30 andro nijanonana teto dia efa metazantsika eny ny vokatra izay azo amin'ireto mpianatra ireto, ny volo efa mangirana dia mangirana, ao ihany koa efa mahitintsika ny endriky ny volo ho tahaka an'izao sy tahaka an'izao zany ny efa ranty volon'ny olona ity rehefa vita eo efa katazana zany ny hatsarana sy ny fiovana ao anatin'ity asa ataon'ireto mpianatra 12 mianadahy eto amin'ny suprématie imperfect ity. Dia rehefa avy eo moa zany tsy maintsy mandalo fanaraha-maso foana ny mpampianatra izy io na ny fanaovana ny fera satria arakaraka ny couple volo ihany koa no ahafahana manodina hoe atao manahoana ny boucle ho an'ity volo ity dia tsy maintsy jerevana tsara zany zay ho hifanaraka amin'ny endriky ny olona izay ataonao volo dia ho jerevantsika ny résultat zany manahoana ny résultat azo tao anatin'ity fianarana natao androany ity samy navita ny fianarana nataony ve reto mpianatra ireto sa nisy ny tsy navita, fa ny hitantsika eto aloha dia samy manao daholo ary samy mavita satria efa mandeha tsororo kosa mitovy tsara ny fahaizana eto mandeha ny fanorona, ny fampianarana, mandeha ny fanazavana, afaka metraka fanontaniana eny atenatenany eny tsy misy zavatra manakana mihitsy fa malalaka be ny fampianarana atao amin'ny suprématie imperfect.
Kanada izy ireo a dia tahaka an'izao zany ny vokatra azony izy nandeha tsororo avy dia hotsy rehefa antsika izay résultat zay a tamin'ity androany ity. Dia izay indray no natolotra anareo tao anatin'ny fandarana step by step tetỳ amin'ny supremacy imperfect matoky somina fahafaponareo tatatokantrano tato nanaraka hatramin'ny farany an'izay fandarana step by step zay dia aza mafoy namasaraka ny radio télévision CFF aza mafoy ihany koa ny fandarana step by step izay arahanao isanandro dia mametraka veloma mandrapeona ho anareo any tokantrano any tenako dia veloma daholo tompoko.